calma. Ei. Calma, baixo, calma, Putin. Calma, Lua. Calma, Yue. Oh, saya calma, ela sabe. Saya, kepala saya bawa ke jengkauan saya. Sawah saya dari kata dari
Ny voalohany aloha ny hetsika samy hafa saika hoe nanerana ny Madagasikara fientanana indrindra avy amin'ireo hoe tanora izay manamafy zany fangetahetana fanovana sy fiovana eto amin'ity firenena ity mba hananana ho avy mamiratra sy azo antoka kokoa satria raha mijery sy miaino zany ny hoe zavatra nitranga ohatra dia tsy agatso omaly tena hoe sany tanora ary tena naneo sy nanamafy hoe tsy mety aminay lay zava-misy tsy mety aminay ny fitondrana tsy mety amin'ny hoavinay zay lay isany songadina maly ary tonga hatramin'ny hoe miala amin'ny filoham-pirenena moa dia ny fahita sy ny zavatra mitranga ary efa lasa fahazarana ao anatin'ny hoe fifezana ny toedrarà zany ny hoe fampiasan-kery
satria tena enjana ny zavatra nitranga omaly teny akatso ny faharatrana indrindraindrindra tsy latsaky ny dimy ireo hoe mpianatra sy olosotra zany naratra nandritran'izay hetsika izay andaniny efa iresaka azy moa Brito rehefa eo fa ny taty amin'ny lafa fanjakana zany de nisy alay hoe fampiatona ny gouvernemanta nataon'ny filoham-pirenena ka sa hoe tena hanova zavatra sy hoe tena izay ve no nandrasana fa raha tika tsotra zany hoe ny filoha no nitakina esorina raha ny fitakina saka hoe manerana ny nosy ary tena mafana de ny gouvernemanta aloha zany am'izao hoe nampiatona ka sa hoe amaolana ve tena lay gouvernemanta ve no hoe olana teto sa ilay rafitra sy ilay fanjakana sy ny hoe tsy faiza mitantana amin'ny endriny maro satria ny filoham-pirenena aloha ny tena hoe lohany any amin'ny tapiny amin'ny hoe politika ampanjakana miaraba Brito miaraba ny tokona falamanana dia miaraba ny piano antsika ihany koa amin'ny toerana rehetra izay andraisanao any onjam-peo amin'izao maraina izao miazakazaka aloha ny fandehan'ny toedrara ary araka ny fanatsidiky tokona falamanana teo ny sationany amin'izy ireny izy ty raha hoe noharina amin'ny lalao ara-panatanjahantena fa ny baolina kitra moa ataontsika hoe sport roi amin'izao fotoan'izao dia tsy fantako le fandehan'ny skoro satria raha vao nandeha fotsiny hetsika nanomboka teny Meritry atosika ny raharaha zay nitarihan'ny solombavam-bahoaka Rajerson Antoine tamin'ny tapabolana rapitro dia tahivotsika tsara angamba ny tokona fahalamanana fa dia nisy resaka hoe leo eo ny resaka jiro eo ny resaka hoe kolikoly ny olana amin'ny lafiny administration zany ny tsy fahafahana manatanteraka ny asa fampandrosoana no atao hoe sakana ataon'le solitela mpanjakana raha araky ny nambarany taditsika tsara iny dia olom-boafidy nanao an'izany dia ny olom-boafidy ihany koa nyteto Antananarivo no nanetsika azy namoha ataontsika hoe rakopeo mirakitra ny zavatra nambaran'ny mpitondra kehitriny tamin'izany fotoana izany izy ivelan'ny fitondrana dia ny raha antsika nahita nataondre olom-boafidy anankitelo zany zay voafidy teto Antananarivo renivohitra nampatsiahany mikasika ny zo zay tokony hositrahan'ny olona manoloana ny tsy fisitrahana rano herinaratra moa zany tena maromarina koa tamin'ireny fotoana ireny dia ny afara tamin'ny fisamborana ary mandeha fitsarana rehefa avy eo amin'ny ty andro ny fahatelopolo ny volana septambra ity zany ny fitsaranan'ireo olom-boafidy ireo tsy nitanana ponja moa izy ireo fa natao teo ambany fanaraha-maso ny fitsarana miandry an'ity androm-pitsarana amin'ity anio ity dia Baba Rakotoarisoa zany na faniry Alban sy Clémence Raharnirina mpanolotra ny tanàna Antananarivo ireo olom-boafidy teto Antananarivo renivohitra dia ho hitantsika ihany koa ny fivoaran'izany rehetrarehetra zany satria dia nanao ny dingana rehetra mba hahafahana maneho an'izany hoe teny Ambojatovo nanao ny dingana amin'ny fanangatahana n'ilay ataontsika hoe fahazaondalana dia ny raha nahita moa zany nytoy ny tao aren'ny rehetrarehetra reny be dia be ny zavatra resana raha tamin'ireny tsika dia efa fa 0-0 sady ny baolina raha tokony raha fahalamana vahiny dia hoe en position de faiblesse zay zany ny fitondram-panjakana tarihan'ny filoha Andry Rajoelina aloha raha lay zavatra mitranga satria tao anatin'ny herinandro zany hoe nandeha aloha voalohany ray andro dia niala nisorina ministre ny Angovo dia io efatrandro sa 4 andro aty aoriana dia niala nisorina ny ravana ny gouvernemanta ka zay lay sary mitranga dia mbola raha miresaka le fitsarana mantsy ianao dia mbola nangam-pahavalo sy amboly krizy amina fanamelohana olona indray ve sanatry ny hevitra hevitra tsy mitovy satria izany ngela zavatra mitranga amin'izao fotoan'izao amin'ny zavatra anankiroa zany resaka misy parallela kely izy dia tokony fahalamanana satria mbola mampahatsiahy amin'izao andro nitaontsika hoe taonjato faha 1 zao aty amin'ny taona 5 dia tsy sotra be fotsiny mbola tsaroana tamin'ny nanokanana ny toerana eo Ambojatovo io kianjan'ny demokrasia tany amin'izany fotoana zany tokony fahalamanana dia nisy teny voarakitra mihitsy na antsoratra na mbava fa raha misy olona arivo makeny amin'ny arabe arivo no makeny amin'ny arabe ametra-pialana izy mbola any zany maromaro tena satria tsy teto Antananarivo irery ihany nisy vidinana an-dalambe fatany amin'ny faritra maro tsy ireny vohiparitany irery ihany fa efa midiny eny anivon'ny distrika sy ireny vohitra amin'ny faritra revohitrany distrika nisan'izany tany Mandritsara nisan'izany tany Manakara nietretsira be na sady reny vohitra ny faritra reny vohitra distrika sy ny toerana hafa samy tsy aro voatanisy dia efa reny zany tonga amina dingana iray indray zany zao
alay ataontsika hoe etsika fitakina dia ny fandravanan'ny gouvernement nampiasa ny andininy 550 ao anatin'ny lalam-panorenana zany ny filohan'ny republika Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina tamin'ny andro nomaly ary ny andininy 550 ihany koa no ampiasainy ny amin'ny hoe ananganana ny gouvernement zany zay miandry ny tolotra anarana atao anatin'ny 3 andro avy amin'ny vondrona maro anisa eo anivon'ny anteny miram-pirenena amin'ny ambarana zany fa hananganana gouvernement fa somary matsikaiky ihany aloha satria misy teboka vitsivitsy mety tsy ampy ny fotoana ary tokony fahalamanana fa dia resahany eny atsefatsefa manam-padongany amin'ny CV sasany eo ihany izy hoe manatitra CV ny ambotoroatra dia somary gaga ihany aloha anatin'le izy satria ny lalam-panorenana dia milaza mazava fa rehefa voatendra ny prime ministre dia ny prime ministre manao tolotra anarana manao ny proposition amin'izay auto ministre ary ny filohan'ny republika no manendry an'izany zay iza sur proposition du premier ministre ka aiza zany tokony anaterana CV na ahoana ny fandeha consultation raha ohatra zany satria ary na formation na gouvernement zany tsisy appel na candidature hoe anaovana appel la candidature fa zany satria zao fa situation politique zany zao dia raha no izy raha ohatra ka hoe zay zany manaraka fotsiny olotsika fa tsy mbola mijery zay hoe ny avahan'le bolana io zavatra io démarche atao io satria ny zavatra misy zany dia hoe rehefa amina situation ohatra zao zay fa crise zany le izy dia mety hitrangana dia hoe rehefa voatendra zay prime ministre io dia le prime ministre mety tsy fantatro mety manana approche izy mety hiantso ny formation politique hoe mba ahafahana mandray an-tana hoe vaholana ambonina raha ohatra ka miditra anatin'le hoe lalatsaina ny republique zay aloha zany amin'ny lafiny anankiray faharoa tsongatsongana ihany moa le zany fa tsy manana fotoana ivalaparantsika dia nisan'ny resana hoe fanajana lalam-panorenana ampy ampisin'ny fitoniana satria ny alohany zany dia manao fivoizana an'izay hoe aloha tony andao ilamina etsetretsetra dia hoe anajany lalam-panorenana amin'ny fitoam-piasana tsy nambarana hoe 3e mandat fa ohatrany hoe mifolo an'izay le zany dia ohatrany hoe mifono an'izay zany le zavatra resana dia zao tsy mieritreritra ndika lalam-panorenana fa ny zavatra nitranga atao anatin'izay herinandro zay tokony fahalamana dia mifanohitra amin'izany ny lalam-panorenana ao amin'ny andininy 10 ka hatramin'ny 20 eo dia milaza mazava le hoe fahalalana hatrany amin'ny andininy 7 mihitsy ary ny fahalalana liberté d'opinion liberté d'expression liberté de réunion liberté de politique zany amin'ny sinitsisa amin'ny fahavoaja ve zany zay soatoavan'ny isadeky zay andro Rajoelina no filohany ny hoe zay resanao zay fa manahirana ao le izy ary amin'izao fotoana zao zany isany resana hoe hiresaka amin'ny ray aman-dreny am-panahy hiantso ny tanora tsy misy fampandrosoana tsy mandeha ao anatin'ny hoe tsy fitoniana fa tena hatramin'izay ny Andriamatoa Andry Rajoelina tsy tia lalana zany da raha tsaroana tsara mampatsiatsika talohan'ny fifidianana 3 sorarivo nandeha ny hoe fangatahana samihafa hoe andao aloha lamina fifidianana lamina lalam-panorenana jerena hoe inona tsy mety miantso ny FFKM anisan'ilay hoe mpanirana la FFKM panina tamin'izany fotoana zany fa tena hoe tao anaty fanjakana nanasokajy hoe tena vonon'olona mikatsaka nonga-mpanjakana ka ankehitriny ao anatin'ilay hoe zao no mitranga dia hay ihany kay no resaka sy tena mila fampiaino anatin'le izy ka zay ny manahirana fotsiny hoe tena anatin'ny fahitsiana ve sa tetika sy paikady fotsiny entina hoe ampitoniandra rasy hitazomana seza sy fahefana satria raha ny sary mitranga zany dia nahelika Andriamatoa Andry Rajoelina aloha any amin'ny gouvernemanta hoe betsaka reo ministra betsaka reo hoe mpikambana mety tsy namaly etaeta-mbahoaka mety hoe tsy namaly an'ilay ambara fa hoe filana sy tena hoe mbakany avoaka fa Andriamatoa Andry Rajoelina ny manao ny politika mpanjakana any aloha indrindra hoe zao ny eritreretanao atao zao ny drafitra hitana amin'ny tantana ny firenena fa ny gouvernemanta ma hoe fahefana mpanatanteraka azy dia manatanteraka fa ankehitriny zany dia ohatrany hoe reny olona rehetrarehetra reny tsy navoa tsy namely fa ny filoham-pirenena dia tena ao anatiny hoe fa aiza manao ka zay ilay sara mitranga hoe karazana fusible ihany entana hoe mampitony ny toetra raha fa lay olana fototra mbola mitoetra ihany na ara-politika na ara-sosialy na ara-toekarena dia eo zany izy hoe amatotra ny ray aman-dreny ataontsika hoe mpiangonana mety FFKM moa zany ve le tena resahana eo samy velatra amin'ny sehatra hafa mbola hitantsika eo aloha zany ny fisehoan'izay tokony fahalamanana hoe amatotra an'izany amin'ny ahafahana mamahana zany le hoe déblocage ny situation eo tsika amin'ny lafiny faharoa le hoe fandravanan'ny gouvernement dia efa nresantsika hoe nampiasa ny article 54 ao anatin'ny article 54 dia anankiroa ihany zavatra resahana ao na le premier ministre
nametraka ny fialana na le antony faharoa hoe défaillance flagrante zany ao anatin'le izy ka tsy nametra-pialana le premier ministre fa zay mitarika faravahan'ny gouvernement fa mazava loatra zany fa ao anatin'le défaillance le gouvernement zany nitarika an'le fanavana an'le gouvernement de zay zany de hoe mety efa any amin'ny solombavam-bahoaka maro anisy zay nanohitra le satria fa nisy le anaovana motion de censure de apabe maso tany Anosy nisy hoe tsisy an'izany ao fa iny fandraisana fanapakevitra ao mahaly iny de acte tao arin'ny filazana ambava zay nibaboany any Rajoelina tao anatiny tao anandritra tamin'ny lahady nandritra ny fitsirihany andreo totsika toerana zany zay nisy favoazana ndreny hoe fotodrafitrasa iombonana nisy favoazana tao arin'ireny hetsika ireny de reny zany fibaboana de acte zany hoe acte zany aloha le hoe miaiky izy ny amin'ny fombiazany ary hoe niezaka nanala moa tsy niezaka fa nanala ny misy ny angovo izy zany le hoe fitavozavozana ngambany fa ity zany de le gouvernement ray manontolo mihitsy ny défaillant zay zany le lisan'ny antony tao anatin'le zay le tiako tenenina fa amin'ny lafiny anankiray le izy tokony fahalamanana afaka ataontsika hoe afaka pozitivena ihany aloha le dingana tratra am'izao fotoana zao inona ny pozitivena an'le izy de hoe tokony nisy fivoarana tsara kokoa zany fanontaniana petraka mantsy de hoe hiato ve zany na mbola isy ve zany le ataontsika hoe hetsika na hoe tolona amin'ny taoriny tranga omaly le tranga omaly de hoe enjakenjana ny fifandonana no sesilany reo fanambarana amin'ny ely samihafa eny fa hatramin'ny firenena mikambana firenena mikambana zay efa namoaka bilan zany ohatrany hoe 2 maty de tonga dia ny teonikely moa zany zakasaka teo ministère raha mba ino hoe tsisy an'izany tsisy bilan zany 2 zany fa de zao le firenena maty amin'ny efa miato misy ministère manao fanambarana fa raha tena misy fanjakana ka tena manao ny asany amin'ny mafanjakana azy tokony fahalamanana de tokony manome tatitra ara-dalàna amin'ny atsipriany ny zavatra mitranga firy nisan'ny mpanao fihetsiketsehana hitany fanao zany maneran'izao tontolo zao ny aty ampihetsiketsika mety lazer tabitrisy fanjakana mety hiteny hoe 2 zavatra misy zany firy ny voasambotra firy ny namoiny ainy firy ny naratra fa hatramintsika miteny zao tsy misy na ny mpitondra teny gouvernement de tsy namoaka bilan na ny teo anivon'ny préfecture tsy mamoaka bilan na teo anivon'ny fitandronana filaminana tsy mamoaka bilan zay ny le manahirana de eo zany le mipetraka hoe raha tany misy fanjakana zany raha tokony raha fahalamana de mila mamoaka an'izany satria antoka mapisy amin'ny apahany atao hoe fitoniny zany afantaran'ny olona hoe aizy mba tsy hatonga ny olona iaiasy eritreritra fa misy milisy manao kidnapping na misambosambotra olona tsy amin'ny antony eto faharoa le endrika anaray nisy eo maly hoe satria tena heniko tsara mihitsy le fanazavan'le officier supérieur iny hoe adidinainy no misambotra rehefa misy fandikan-dalàna fanofanontaniana mipetraka hoe zareo koa ve no mamotsitra satria raha misambotra izy de tokony misy procédure mifanaraka amin'izany tokony raha fahalamana OPJ de mandeha makany fitsarana raha ohatra ka zay ny fandehana fa zareo sady misambotra mamotsitra zany zany zao fanotaniana mipetraka zany aloha zany raha ny tena izy tsy normal zany fa bon amin'ny fijery tsotra fotsiny zany de hoe eka efa navotsitra mbola izy de zay le satria tsisy maniry ny janonany maro any koa fa mbola misy voatazona any ary zay ny antony le hoe mitohy mamaly an'le hoe mitohy sa tsy mitohy ny fanambarana natao mivondrony fikambana mpianatra amin'ny université rehetra raha ny tanora zany de mitohy ny hetsika de fitakinany amin'ny tsorana andreo naman'izy ireo zay voasambotra tany maneho ny alahelo ihany koa ny vondron'ny mpianatra amin'ny université enina ny amin'ny hoe tsinasina asina zay misy le voambolana ny amin'ny naman'izy ireo namony ainy ny amin'ny naman'ny raha latsaka tamin'ny naman'izy ireo vokatry satria misy mpianatra médecine mpianatra ho dokotera raha nambaran'izy ireo zany anakiroa naratra tam'le omaly tsy resana tsony zany le zavatra mitrango hoe misy any akaikina toera-pitsabo na ny teny akady fotsy na ny teny tena tiada na sinisisa hoe tsy voady zany na de misy famantarana mazava reo hoe tsisy tokony nanjomara ara tsy tokony aneno eny mifaritra misy ny hôpitaly hoe klaxon zany kanefa zany tsy voaja tamin'ny omaly de amin'ny lafiny anankiray zany afaka pozitivena amin'ny lafiny inona hoe raha ny lojika ka hoe anaja ny voalazany lalam-panorenana sy reny fandravana gouvernement satria ny olona zao anontany ina moa zany zao rehefa rava ny gouvernement de affaire courante le izy de ahoana ny fandehan'ny fibaikona ahoana satria efa affaire courante le izy raha ny lojika an'le izy zany tokony raha fahalamanana dia
tokony tsisy tsony fampiasan-kery mahery vaika tondreny eo al izy hoe mbola eo moa zany ny filohan'ny repoblika izy lehibe faratapin'ny folohan'la no efa nyteny fanajany lalam-panorenana de tokony anaja ny fahalalahana zany efa nambarantsika hoe zay ny lalam-panorenana manome ny olo-pirenena isitraka an'izany zo zany io ihany koa le izy hoe ny fandravanan'ny gouvernement reo ataontsika hoe fanamelohana raha zay no madika l'izy avy amin'ny sehatra raisam-pirenena na ny Nations Unies manoloana an'leo hoe fampiasa-kery tsy mifanetana hoe disproportionné hoe tanapolo nitsy ny antony efa dia basy mahery vaika fitaoam-pidiana mahery vaika mesaka manazava moa zany ny balatena izy raha ny mesaka manazava moa zany ny fitandrona ny filaminana ny hoe tsy fitaovam-pidiana mafaty ohatran'izany hoe fa tsy aloha reny le taimbala be deaibe tsypon'olona sy nataony hita maso reny na hoe reny na mafaty na tsy mafaty zay fotsiny l'izy mila fanazavana am'reny hoe tsy fanao moa vasivasy fa ny tena hoe resaky ny olo hoe te andramo mba atao amin'ny atao am'ireny olona reny le mampiasa anazy hoe atao andramo anaty firina am'ireny ary raha tsy mahafaty fa tena enjana lay zavatra mitranga ho ary raha ny tena akato zao maly efa tena hoe mandrakalina tena mbola nisy mpianatra any enjehana sy ny nampijaliana zany tao anazy zany betsaka ny hoe tsy tafody tany atokantrano ka mbola zany ve notohizana amin'ity an'io ty na hoe amin'ny aoriana satria hatreto aloha mbola mafapana ny hetsika mbola raha valikafitra aloha tao aoriana an'iny hoe fanavana gouvernement iny de hoe tsy zay no nandrasana midingana aloha zany efa tratra ny hatreto le mikasika an'io fa ny filohan'ny repoblika tao anatin'izy zany de milaza fa afaka fotoana vitsivitsy de anazava izy mikasika ny hoe ahoana ny amahana ny olona ny resaka herinaratra io zany toko raha fahalamanana mbola tsy voninao le izy zany hoe mbola tsy isy vaolana zany fagnetsika zao na iny fampanantenana raha mikasika an'io fa ny zavatra tsapa sy tsikaritra aloha ohatrany hoe tsy nandeha ny téléphérique de vierina ohatra mbo tsaratsara le herinaratra tsy tsaratra fotsiny fa zay nisany hoe teny hoe afaka alefa ihany le satria nyresahana betsaka moa tamin'ireny hoe raha migreve de andeha ny jiro mandeha ny rano fa efa mba misy dingana tratra ho fa hoe ahoana ny apare ny isin'ny ataontsika hoe vaolana maharitra mikasika an'io de zao le zavatra resahana ny sehatra rehetra de fandraisantsika hoe rouge ny voyant ny toekarena ny social ny fanabeazana ny resaka fiarina ny resaka fandripalemana midorehetra mena avokoa de tsy ho gaga mihitsy tao arin'ireo fanambarana maro samihafa na ny ataon'ny mpianatra na reo GNZ zay miantso satria manomboka miantso kory zareo ka mivoalohany zany hoe alao zay no eto zengenanareo amin'ny politika fa atao anatin' zay efatra am'roapolo ora zay sy ny talohan'zay de efa manomboka miantso ny hery-velona rehetra na fiarahamonimpirenena ny ray aman-dreny ny sehatra amin'ny syndicat ny sisy fiangonana tamin'ny tafika ifatsondro zareo de za zany tsy ho gaga mihitsy raha io fitakiny io an'izay le resantsika io rouge daholo ny voyant rehetrarehetra hoe tsy fantatro mamorona fotsiny eto mety hoe hetsika bandeau rouge hoe felomena mialatsiny amin'ny MFM aloha fa sy ny mpanao inona moa ry zalahy re tsy adany re le mpanao vakisova sy le zany misy hoe felomena satria le menamena zany mety ho marika le hoe menamena daholo tompoko ny sehatra rehetra tsy fandripalemana tsy mandra fahalemana ny olona ny famokarana tsy mandeha am'izay lonina ny fiarina zany de efa io potika ny fifandraisana ara-piarahamonina ny menamena avokoa de raha io hoe ny setriny le antso satria manomboka mamaly antso ny avy amin'ny politika ihany koa nisy fanambarana nataon'ny vonitiky Madagasikara zao raha hitako tamin'leo maly iny nataon'ny filoha teo aloha de matomarika raha valomanana hoe anampin'ny tanora misy ihany koa ny fanambarana nataon'ny hafa na de mbola misy any hoe azy mbola makabahana aloha na de fa hoe manoro hevitra ihany manoro ny lalana tokony ataon'ny tanora de za zany za zany hito any eritreritra fotsiny aty hoe ikorisa makany am'leo hetsika bandeau rouge bandeau zany hoe hetsika felomena anehoana fa efa tena midorehitra daholy ny zavatra rehetra ka mila vaolana maika zay zany ny fahitako alizy akoatran'le raha latsaka zay efa firahamentana hoe fanameloana ny herisetra indrindra indrindra omaly ny artiste tena isany hoe betsaka fanambarana sesalany omaly akoatran'ny hoe
fidinana kianja nataon'ireo mpanakanto samihafa ireo mpamaneny lakilosa ireo olo malaza ny tamazora tserasera zay enjana ary betsaka lay hoe fiaraha-metana fitakina hoe tena mila miova sy manovotsika ampy zay ny erisetra ary mila miditra amin'ny hoe fahalalahana zay lizy le anaraka dokotsika orenanty an'ity fa amafisina ihany fotsiny lizy hoe de ahoana zany miato samy tonontolona raha mba raha ny mpianatra mataonao de efa nambarako teo zany lizy hoe satria mbola misy namanay ihany mbola tsy mivany ny olana mbola sinisisa de mitonontolona zay zany loha lafiny anankiray faharoa mandeha le fitsarana rehefa avy eo hoe tsy anosy ho hitao ihany koa zay ngiara Gerson Antoine aloatra amin'ny dirana an'ity studio ty de mbola tsy nahinona vaovao ny hoe efa mivoaka satria na ny ako avy any Amerika atosika na reo akaiky ny manodidina azy dia mbola tena enjana le fisamborana azy maly tena hoe Madagasikara raha mikasika an'izay fisamborana zay raha ny loharano-baovao fony tokora fahalimanana dia olom-bofidy efatra akoatran'ireo anankiroa fa hiakatra fitsarana rehefa avy ao zany no mandeha ny resaka fa kasaina hosamborona raha izany aloha ny efa iny ndray avy ao amin'ny faritra Itasy vosambotra omaly iny zany le izy misy ray avy eto Antananarivo renivohitra mbola tsy fantatra hoe izy io misy anankiray avy any olom-bafidy avy any amin'ny faritra Boeny de hitantsika hoe koa mbola mandeha ve zany misy anankiray avy any amin'ny faritra Tsimandrefana parlementaire daholo ireo ho hitantsika eo zany ny fivoaran'izany rehetrarehetra zany fa raha pisy fitonina ka hoe ampihantso ny FFKM na tsy fantako zay autorité morale mety hoe ao anatin'izany de isan'ny anankiray antoka ao anatin'izany ihany koa ao anatiny hoe irosoana zany hoe ampitonitony fa mbola sy tena mamaly va olona araka letsika hoe midorehitra mena avokoa de ny fahamoahana miaraka mivava ny ireo mpanao politika na olotsotra zay nitazomina ponja na nogadraina noho ny fanehokeviny satria zany de voatondro lalam-panorenana amin'ny hoe zon'ny olo-pirenena no manana ny fahalalahana any hevitra zay zany lizy ka raha noho ny fanehokeviny no nidirany amponja na nagadrana azy dia isan'ny antoka anankiray makany amin'ny sy ny fitonina ny fahamoahana nireny gadra politika zay zany raha ohatra ka latsorina lizy eo ihany koa le hoe isin'le fahalalahana tsika moa mpanao gazety raha tokony raha fahalamanana de isan'ny mba niady an'izay satria efa matona ihany koa mba nagnitadiavany tony onjam-petsika tony mba hidirana amin'ny tony atao hoe bouquet numérique de ngamba koa zao fotoana hoe mba isin'ny zany raha tena hoajana le ataontsika hoe voalazany lalam-panorenana dia ve ampidirina ao anatin'ireny bouquet numérique ireny fa mba tsy hosakana reo fatao kantsoahana alao hiditra ao anatin'ireny bouquet numérique ireny mba hahafahan'ny Madagasikara ray mivohitra ny vahoaka malagasy rehetra misitraka ny vaovao maro lafy de toy izany ihany koa ny amindreo ataontsika hoe fahalalahana zay omeny ny lalàna ihany koa amin'ny aina manjerim-panjakana amin'ny fahazahonany vaovao maro lafy zay satria na fotsiny reo fa alao anaraka